Mbola faly miarabana ny tokantrano manaraka ny météo-tsika raha tamin'ity androany ity aloha zany maina ny andro amin'ny ankapobeny saika manerana ny anosy ny antony moa zany dia mbola mitoetra ato atsimo antsinanan'ny Madagasikara ilay hitangorongorona hitantsika eto amin'ny sary izao ato anatin'ny 3 andro dia saika mbola mitoetra hatrany aloha zany izay tsy hodrivotra maina saika iran'ny Madagasikara izay ankoatrany any amin'ny tapany avaratra atsinanany anosy ny any amin'ny tendrony avaratra andrefany anosy any zay somary misy hatrany aloha zany tandrivodraonana ny orana malefaka miatoato ao anatin'izay tatsika amin'ny atsipiriana eo moa ny mahakasika an'izay fa ato anatin'ny 3 andro dia saika mahazovana aloha ny azavona vao maraina ho any voatandritry ny any amin'ny tapany atsimony anosy any koa ao anatin'izay dia isy fidinana aloha zany ny maripana ambany indrindra raha ny voatany sy ny any amin'ny tapany atsimony anosy izay vokatr'ilay zavona vao maraina moa zany no mahatonga an'izay toy izao ny toetrandrontsika ho any rapiso ary vao maraina dia isy ny orana malefaka miatoato ny morotsiraky ny analanjorofo mandraona kosa ny andro any faritry ny savasy ny ilany atsinanany faritry Sofia ny ho an'ny voatany manokana dia misy ny zavona mitatra hatrany amin'ny tapany atsimony anosy izay any amin'ny atitan'ny faritra atsimo andrefana sy ny tanin'ny faritra androy moa zany ary ny any amin'ny faritry ny Iorombe ho an'ny rapiso tolakandro dia mandraona hatrany aloha zany ny andro any faritry ny analanjorofo torak'izay ihany koa ny any amin'ny faritry ny Diana ny ilany andrefan'ny Diana no tena miaina an'izay zany ny ambiny dia maina tanteraka ny andro ny maripana vao vinavina ho any rapiso izay dia manodidina ny 9 ka hatramin'ny 12 ny ambany indrindra ho any voatany ary 17 ka hatramin'ny 20 degré celsius kosa ny morotsiraka atsinanany any amin'ny ilany atsimo andrefan'ny nosy kosa dia eo amin'ny 9 ka hatramin'ny 20 degré celsius eo ny maripana ambany indrindra vao vinavina amin'ny rapiso izay ny ambony indrindra ho any rapiso izay hatrandra ny voatany manokana dia 20 ka hatramin'ny 13 ny morotsiraka atsimo andrefana kosa tsy dia misy fiovana firy raha tamin'ny omaly satria dia eo amin'ny 17 ka hatramin'ny 30 degré ny mafana indrindra mitoetra hatrany any amin'ny tapany avaratra andrefan'ny anosy any misy mahatratra hatrany amin'ny 13 degré celsius ny any maivatanana sy ny any analalava any zany ho any rapiso izay ho any androny azoma dia mitohy hatrany aloha zany ny zavona vao maraina ho any voatany sy ny tapany atsimony nosy fa ny any amin'ny tapany avaratra kosa no somary mandraondraona ho any takariva ny ambony moa zany maina tanteraka hatrany ny andro ny maripana vao vinavina amin'izay andro ny azoma izay dia eo tsy dia misy fiovana firy aloha raha ny voatany ho any maripana ambany indrindra fa ny ambony indrindra kosa no misy fiakarana kely 13 degré celsius ny vao vinavina ao anatin'izay torak'izay ihany koa ny morotsiraka atsinanana sy ny aty amin'ny morotsiraka atsimo andrefany anosy aty mitoetra hatrany any avaratra andrefana ny mafana indrindra ho an'izay andro ny azoma izay raha ny andro ny sabotsy amaranantsika azy mbola vinavinaina mitoetra hatrany ny zavona ho any voatany fa ny tapakandro ariva kosa dia tombanana isy ny orana tandrivodraona manify any amin'ny faritry ny tendrony avaritry ny faritry Sofia sy ny morotsiraky ny andrefany faritry Diana ny ambony moa zany maina tanteraka ny andro raha ny maripana vao vinavina amin'izay andro ny sabotsy izay dia manodidina ny 9 ka hatramin'ny 12 degré eo ny ambany indrindra ho any voatany ny morotsiraka atsinanana kosa dia somary tsy dia misy fiovana firy izay maripana izay na ny maripana ambany indrindra na ny ambony indrindra fa ny any amin'ny morotsiraka atsimo andrefana kosa no miakatra kely ny maripana ambony indrindra amin'izay andro ny sabotsy izay indray ny météo-tsika mandritry ny 3 andro manasanao hatrany ianaraka izany veloma to